Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny zana-bolana natanjaka ny varatra aza tamin'ny tian'ity ka nisy ny herika na ny orana tany amin'ny ilan'ny atsinanan'ny Madagasikara izay anisany napidina ny maripana ihany koa teto amin'ny avoatany sy ny faritra atsinanan'ny Anosy. Miamalefaka kosa izy manomboka ho an'ny rapitso ary vokatray dia misy fiakarana misongadina ny maripana saika manerana Anosy ary miopapany zany indrindra ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara sy ny ilany voany andrefan'ny Anosy iny. Ny any amin'ny tapany atsimo kosa nefa ao anatin'izay dia atombanana misy fidinana be ny maripana atao anatin'izay 2 andro na 3 andro avy eo. Rehefa avy eo moa ny tena ahitantsika ny mahakasikasika an'izay fa ny toetry ny androntsika raha idirana amin'ny atsipiriny ho an'ny rapitso dia mandraona ny andro ho an'ny tany faritry melaky sy menabe. Mety isy ny orana malefaka ho an'ny faritry Savamba, Antsoa sy Analanjorofo. Ny ambiny kosa dia tombanana miverina maina tanteraka ny andro raha ny rapitso tolakandro. Mety isy ny orana tandrivondraona ho any atotan'ny faritry melaky sy ny any amin'ny atotan'ny faritry menabe. Mety voakasika ihany koa ny ilany andrefan'ny faritry Bongolava. Mandraona ny andro ho an'ny faritry Sofiasa, Avasy sy ny any amin'ny faritry Diana. Mety hiteratra any amin'ny faritra Ambatsoa sy Analanjorofo izany. Ny ambiny kosa dia ny masoandro no hibatoerana kokoa raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay manodidina ny 7 ka hatramin'ny 8 degré Celsius ho an'ny avoatany ary miakatra hatrany amin'ny 2 degré Celsius ho an'ny morontsiraka atsinanana. Ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Anosy kosa dia saika mahatratra hatrany amin'ny 7 degré Celsius ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Betsiboka Anoany. Ny toetry ny androntsika ho an'ny androny alarobia mety isy hatrany orana tandrivondraona no mitapakandro hariva ho an'ny faritry melaky, Bongolava, ny any amin'ny atotan'ny faritry menabe sy Tasy ary koa ny ilany andrefan'ny faritry Vakinakaratra. Mety ahitana an'izay ihany koa manakaiky ny district Anambanja sy Ambilobe ary ny any Nosy ny ambiny dia mijanona ho maina hatrany ny andro amin'ny tontolo andro amin'ny ankapobeny. Zay ny maripana ho vinavina amin'izay androny alarobia izay mety misy fiakarana hatrany ny maripana ho an'ny avoatany 20 ka hatramin'ny 7 degré Celsius ary miakatra ihany koa izay ho an'ny morontsiraka atsinana satria dia mahatratra hatrany amin'ny 18 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana ho vinavina. Ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara dia manodidina ny 17 degré Celsius ny ambony indrindra saika hitantsika any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Anosy avokoa izay 17 degré Celsius izay. Ny toetry ny androntsika ho an'ny alakamisy maina ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny Anosy ankoatry ny district Anambanja, Ambilobe sy Nosy izay mety ahitana tandrivondraona hatrany amin'ny tapakandro hariva amin'ireo district ireo. Ny maripana ho vinavina amin'izay androny alakamisy izay miakatra hatrany maripana indrindra ho an'ny voatany satria dia manodidina ny 18 ka hatramin'ny 30 degré Celsius izay. Ny maripana any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa indray dia mety tonga hatrany amin'ny 7 degré Celsius hitantsika any amin'ny district Anantsohia ary koa ny faritry Betsiboka no mety ahitana an'izay 7 degré Celsius izay. Izay ny météo tamin'ny tian'io ty ary rapitso ndray fotoana manaraka veloma tompoko.